Angie Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intaha pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Niaraniaka avokoa ireo solombavam-bahoaka ny amin'ny tokony hijeren'ny fanjakana akaiky ny sosialim-bahoaka eto Madagasikara nandritra ny fiaonana teo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny fahefana-panatanteraka. Nafana sy mahavaivay ny fandraisam-pitenen'ireo solombavam-bahoaka nandritra ny fiaonana teo amin'ny rotota. Ankoatrio, ifantoany sainy maro ihany koa ny fijoroana vao mera mahaleo tena misana ny fifidianana izay nahavita ny fianianana ny alarobia teo. Mirona mankany amin'ny solontenan'ny firaisamonim-pirenena ny fanantenany maro ho an'ny olona miendrika ho filohany vao mera mahaleo tena misana ny fifidianana na ny CENI no nikajikajy politika araky ny loharanom-baovao no tsy nahatotosa ny fifidianana izay ho filohan'ny CENI ho an'ny andro ny omaly ka hembotra amin'ny herinandro avy io. Nototosaina androany tao Andrenivohitra Toliara ny faritra atsimo andrefana ny fikaonan-doha rezionaly ny Antoko Malagasy miara-miainga. Ankoatra ny fanavaozana ny birao rezionaly ny Antoko, nisy ihany koa ny fikaonan-doha nentina hijerena sosikevitra hanamafisana ny tanjaky ny Antoko. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny kanaly Olympia ny famarana lehibe ny Cyber Game Contest izay nahitana ny fandraisan'ireo solotena avy amin'ny faritany efatra anjara. Ny Tekken 7 ny POS 2021 no ifaninanana amin'izany raha mpitso no famaranana ary ho ampitaina mivantana eto amin'ny Cool TV. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena manao fitsidiana ny Athènes ny Papa François amin'izao fotoana izao. Amin'izao fitsidiana izao no nilazany fa manameloka ny zava-mitranga ny Eropa ny tenany amin'ny faniliana ireo mpifindra monina. Ny antsipirindreo arahinao afaka fotoana fohy. Magnatry ny mbola tsara tompoko lasy tompovavy amin'ity sabotsy faefatra ny volana Desambra taona 2020 magnasantsika jiaby agnaraka ny fotoagna ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Niaraniaka avokoa ireo solombavam-bahoaka na pomba ny fitondrana na ireo mpanohitra na ireo maleo tena ny amin'ny tokony hojerena ny fanjakana akaiky ny olona ny sosialim-bahoaka eto Madagasikara. Nafana sy namaivay ny fandraisam-pitenena ny ireo solombavam-bahoaka nandritra ny fiaonana mivantana tamin'ireo mpikambana mandrafitra ny gouvernementa tao anatin'ny roa andro teny amin'ny CCI Ivato. Ankoatrio, ifantohan'ny sain'ny maro ihany koa ny fijoroany vao mera mahaleo tena misana ny fifidianana izay vao navita ny fianianana ny alarobia lasa teo. Ndeha rahantsika ny matondra antsoratra. Navaivay sy nahitsy tanteraka ny fandraisam-pitenenan'ireo solombavam-bahoaka tao anatin'ny roa andro nandritra ny fiaonana mivantana tamin'ireo mpikambana mandrafitra ny gouvernementa eteny amin'ny CCI Ivato. Natondra tabatra ireo solombavam-bahoaka na pomba ny fitondrana na ny mpanohitra na ny maleo tena ary nifantoka betsaka tamin'ny lafiny ara-tsosialy ny fangatahany ankamaroany maro. Voakasika tamin'izany ny fisontro ny vidim-piainana izay tsy mitsahatra miakatra isan'andro. Fa eo ihany koa ny olana ny famatsihan-drano izay mazaka tanteraka indrindra fa ny eto Antananarivo renivohitra. Voaresaka nandritra izany ihany koa ny lafiny tsy fandriam-pahalemana ary ny fanamboaran-dalana. Mitaky ezaka lehibe avy amin'ny fahefana-panatanteraka ny vahoaka malagasy manoloana ireo olana ara-tsosialy ireo. Ity gouvernementa najoro tamin'ny 20 Aogositra ity izay gouvernementa ny asa araky ny nambarany filohan'ny Repoblika ny Madagasikara. Ankoatrio, mametraka ayay ihany koa ny ankamaroan'ny maro ankehitriny noho ny fitombon'ny olona voamarina fa mitorany tsy mikaretana COVID-19 ito amintsika sy ny fisian'ilay variant vaovao antsoina hoe Omicron. Nanakatona habakabaka amin'ny Afrika Atsimo isika ankehitriny noho ny tahotra ny amin'ny mety hahatafidirana ny variant vaovao ity. Fa notanena petraky ny olom-pirenena ny hoe ho hisy indray ve ny fihibohana ho zakan'ny vahoaka ve izany. Maro amin'ny malagasy no efa raiky tahotra manoloana ny mety hisian'ny fihibohana indray noho ny fahasarotam-piainana sy ny fahasahiranana maro lavy. Nambarany Premier Ministra lehiben'ny gouvernementa
nandritra ny fionana mivantana tamin'ireo soloavim-bahoaka kanefa fa tsy hiverina amin'ny hamehana ara-pahasalamana aloha ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao na mbola ao anatin'ny krizy ara-pahasalamana izay Madagasikara ka nambarany fa efa voadinika tsara ny fanokafana ny sisin-tany. Ankilany nanatanteraka fianianana ny alarobia lasa teo ihany koa ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny voamieram-pirenena maleo tena amin'ny sahanany fifidianana na ny CENI. Hiasa mandritra ny entona izy ireo ka tsy azo avaozana ary kirakira ihany koa ny fifidianana hifandimba eto amin'ny tany sy ny firenena. Isan'ny fifidianana lehibe iasan'izy ireo ohatra ny fifidianana izay ho filohan'ny Repoblika ny Madagasikara any amin'ny taona 2024. Firaisamonim-pirenena sy mpanao politika maro ihany koa ankilany no efa nametraka ayahy sahady amin'ireto mpikambana vaovao ny CENI ireto. Ao ireo milaza fa tsy hampanjaka ny tsy fitanilana ireto mpikambana vaovao ireto izay saika olona ny fitondrana avokoa izy ireo. Tsy vitsy ihany koa ny nilaza fa hahavita hanarana ny lesoka izay efa nitondrana fanakanana makasika ny raharam-pifidianana ve izy ireo. Fanontaniana mipetraka avokoa izany ka ilambaliny mba entina hampitomboana indray ny tahan'ny olona Madantsabato amin'ny androm-pifidianana. Farany niteraka resabe ihany koa ny famerenam-bola nataon'ny orinasa Jirama tamin'ny banky iraisam-pirenena taorian'ny audita natao makasika ny fampiasana vola no isitrana tamin'ny tetikasa Pagoz amin'ny vola mitentina $1,700,000 $634,719 hatreto no aloha mialohan'ny 7 Desambra lasa teo iny. Nanjaka araka izany ny gaboraraka sy ny kolikoly sy ny tsy fahaizam-pitantanana ka niteraka ireny famerenam-bola ireny. Mbola betsaka ny milalamina sy hatsaraina etsiro mitondra inona mivantana na ankolaka eo amin'ny fiainan'ny vahoaka eny fotony ireny zavatra rehetra ireny. Ny vahoaka no atao hoe antom-pisiany ny fitondrana ary ny fanjakana no mitondra dia ny vahoaka. Mandeha ny fotoana miditra sahady amin'ny volana Desambra isika izao. Fanontaniana petraky ny maro ihany koa dia hoe ahoana iny taona 2024 iny izay ho diavina afaka iray volana eo ho an'ireo izay mbola velonaina. Ho avy izany fa ny lasana tokony hakana lesona ahafahana miatrika sy manatsara ny ho avy io. Miarona mankany amin'ny solon-tenan'ny firaisamonim-pirenena ny fanentanana ny maro ho an'ny olona medrika ho filohan'ny voamieram-pirenena maleo tena amin'ny sahanany fifidianana ny CENI etsy alarobia. Noho ny kajikajy politika araka ny loharanom-baovao voaray tamin'ity androany ity noho ny tsy nahatontosana ny fifidianana izay ho filohan'ny CENI ny andron'ny omaly ka voatery nahemotra amin'ny herinandro avy izao ny fifidianana izay ho filohan'ny voamieram-pirenena maleo tena amin'ny sahanany fifidianana ity. Araka ny loharanom-baovao voaray tsy totosa omaly ny fifidianana izay ho filohan'ny voamiera maleo tena amin'ny sahanany fifidianana na ny CENI noho ny adivarotra sy ny fandaminana ary ny kajikajy politika ataon'ireo mpikambana sasany mandrafitra ity voamiera ity. Tsy nisy afa-tsy ny fametrahana ny fitsipika anatiny any voamieram-pirenena maleo tena amin'ny sahanany fifidianana ihany no totosa omaly ka nahemotra amin'ny herinandro ho avy izao ny fifidianana izay ho filohan'ny CENI. Raha ny fantatra nisy ny kajikajy politika miainga avy amin'ireo mpikambana sasany izay teo filohan'ity voamiera ity saingy no tsipahany sasany izany ka izao tsy naharaikitra ny fifidianana izay ho filohan'ny CENI omaly ity. Fantatra ihany koa fa ireo mpikambana avy amin'ny firaisamonim-pirenena no iantefany ny safidiny maro sy hananan'ny olona fahatokisana bebe kokoa ho filohan'ity voamiera ity taoriany ireny tsikera sy ny fanakanana na azy ireo mpikambana sasany mandrafitra ny CENI amin'izao fotoana izao ireny. Iankina ny fampandenan-draharaha amin'ny fifidianana izay ifandimba eto amin'ny tany sy ny firenena ny filohan'ny CENI ka andrasana araka izany ny fivoahan'ny anarana izay ho filohan'ny voamiera amin'ny herinandro ho avy izao. Miisa 3 sy 300 ireo antota-taratasy voaray eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny kandida ho masovo consulat ary solon-tenan'ny Madagasikara any ampitan-dranomasina. Azo atao saingy tsy mahazatra ny fanaovana appel à candidature amin'ny asa tahaka izao hoy ny manam-pahaizana eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena fanadihadiana entiny olona saina. Vita omaly ny fanokafana ireo antota-taratasy rehetra izay voaray teo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ka misy 3 sy 300 ireo kandida ho masovo sy solon-tenan'ny Madagasikara any ivelany. La procédure qui a été utilisée s'inscrit parfaitement dans le cadre de la transparence. Nanaraka tsara ny fepetra takina amin'ny fangararana
ny dingana rehetra no lalovana tamin'ity fiantsoana izay ho kandida ity araka ny efa nambarako tamin'ny 10 septambra farany teo izay anetondrako ny fomba fijeriko amin'ny diplomatie malagasy. Nisy ny appel à candidature nalefa ny 12 novambra ary nisokafana omaly 3 desambra teto amin'ny ministère ny rarambahiny anosy. Ady mikolokolo no isany nanokafana ny fiantsoana izay maniry ho eo amin'ireo toerana ireo ary misy ny vaovao mivoaka isan'andro mba hisiny mangarahara eo amin'ny fomba fiasa. Androany miisa 300 ireo kandida teo Masovo, consul général ary sultanantsika eo anivon'ireo fikambanana raisam-pirenena. Ou de représentants au sein des institutions internationales de Madagascar. Tsy aivona ny 12 novambra teo no nisy ny fiantsoana ho an'ireo maniry teo Masovo na isolotena ny firenentsika eo anivon'ireo fikambanana iraisam-pirenena antony nanaovana ny appel à candidature raha ny fanazavana ny fametrahana ny mangarahara amin'ireo kandida. Ny antony nanaovana an'izay fiantsoana izay dia mifandraika amin'ny tanjona fahaefatra Andriamatoa ministra ny rarambahiny izay nomena Andriamatoa filohan'ny Repoblika iraka manokana mba hiasana ao anatin'ny fangarahana tanteraka. Misy fomba maromaro azo anaovana an'izay recrutement zay araka ny teninao teo. Ny fomba izay nisafiditsika eto Madagasikara dia fomba anankiray mba ahafahana miantoka an'izay fangarahana tanteraka izay. Izao etsika natao izao raha teo dia iaraha-miasa amin'ny Bianco ary atao amin'ny fangarahana tanteraka ary indrindra amin'ny alalan'ny fanajana feno ny lalàna velona eto Madagasikara. Isan'ny fepetra takina amin'ireo kandida ny fananana fitondratena mendrika ho solotenan'i Madagasikara. Ny fananana mari-pahaizana mifanaraka amin'ny toerana tiana hotazomina sy ny trakefa mifanaraka amin'izay ary ny fafezana teny vahiny telo farafahakeliny. Momba ity fanaovana appel à candidature ity amina toerana Masovo sy solotenan'i Madagasikara izay sambany teto amintsika raha ny fanadihadiana natao. Nanambarany manam-pahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena fa ny tsy fananany mpitondra fanjakana olona petraka amin'ireo toerana ireo no isan'ny antony nanaovana ity fiantsonana ity. Le appel à candidature zany dia arakaraka ny fitondrany io zay misy manao an'izany misy tsy manao an'izany fa tsisy règle internationale hoe tsy maintsy zao na izao le izy. Raha eto amintsika dia mety ihany zay raha ohatra ka tsy manana olona zany le fitondrany hoe apetraka amin'ny ambassadierany izao tontolo zao dia misy nefa compétence zay tsy fantatry ny fanjakana nefa misy eto Madagasikara. Betsaka ny olona manam-pahaizana ny amin'izany ary ny tsara amin'izay mantsy dia mba hita hoe olona tokony amin'le sehatra no atao amin'le izy fa tsy olona sanatria mivava hoe tsopotsoponina etsenany eto fotsiny fa mba olona afaka hiaro ny tombontsoa amin'ny Madagasikara any ivelany satria misy impact économique zany impact politique sy impact diplomatique ny fisiny ambassadeur any amin'ny toerana anankiray satria mampafantatra amin'ny Madagasikara any ivelany amin'le toerana misy azy fa nisy fa tsy ambassadeur ndraiky kosa fa ministre zany dia efa nisy appel à candidature koa fa natao zay teo aloha dia dimbiasa n'izay ankehitriny. Raha ny taremarika azo teo anivon'ny ministera ny rarambahiny miisa 5 eo ankehitriny ny Masovon'i Madagasikara raha 420 no tokony ho isany. Antony nanaovana ity fiantsonana ity. Ny fanendrena sy ny famianoana ireo toerana banga izay miandry ny eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika araky ny voarakitra ao anatin'ny lalam-pandrenana ao amin'ny andininy fa 7 ny filohan'ny Repoblika no manendry izay ho Masovo na solotenan'i Madagasikara any ivelany amin'ny mahalehibe ny diplomasia malagasy azy. Fa hivadika amin'ny lafim-baovao mahakasika ny valinaretina Covid-19 ndraitsika manomboka eto napakape ireo nanaja ny fepetra rehetra ny fisokafany sistany ary nisy ny lamina napetraka tsy partahan'ny valinaretina Covid-19 izay nambarany ministry ny fizahantany manoloana ireo sombavamboka ho maliala manoloana ireo hevitra milaza fa ny fisokafany sistany no mampirongatra ity valinaretina Covid-19 eto Madagasikara ity onona saina. Napakape ireo solombavambahoaka manoloana ny firongatry ny valinaretina Covid-19 amin'izao fotoana izao nandritra ny fiaonana teo amin'izy ireo sy ny fahefana-panatanteraka. Isan'ny niverimberina ny hoe ny fisokafan'ny sistany no mampirongatra ny valinaretina ankehitriny. Manoloana io tahaka izao ny nambara ny ministra ny fizahantany. Tsy afaka mihitsy hoe sokafana fotsiny raha misy risky matoa misokatra dia efa voafehy daholo ny rehetra ary zay natonga antsika nanao an'ilay hoe ouverture progressive
progressive ny fiskany. Ankoatra izay raha ny tarimarika nomeny ny ministera ny fizantany misy 4,750 ny isan'ireo mpandeha fiaramanidina tonga teto Madagasikara ka ny 700 amin'ireo no olona mipetraka eto Madagasikara saingy tavela tany ampitan-dranomasina noho ny fikatona sistany ary ny 900 no mpizahantany na ireo nandray viza idirana eto amintsika. Tarimarika misy izay mahavelombolo na eo aza ny toedrarah misy manerana izao tontolo izao raha ny fanazavana. Tato anatin'ny taona farany kosa indray ny taona 2024 no ambony indrindra ny tarimarika ny mpizahantany tonga teto Madagasikara izay nanodidina ny 4 raha 5,7 izany ny taona 2024. Isan'ny nandrasana nandritra ity fandraisam-pitenena ny ministry ny fizahantany ity nanoloana ireo solombavambahoaka ny mety ho fisokafan'ny abakabaky Nosbe amin'ny fahafahana mandray mpizahantany avy any ivelany saingy tsy mbola nahazombaly ny hatreto. Fa raha izay ny hevitry ny fitondram-panjakana naneho ny heviny mahakasika izany ihany koa ireo mpisehatra ilay amin'ny lafiny fitsaboana tamin'ity androany ity nambarin'izy ireo fa miova endrika ny fisehon'ny valinaretana Covid-19 amin'izao fotoana izao hoy ny mpitsabo nanontaniana ary hiditra ao anatin'ny 3e vague ity valinaretana ity i Madagasikara. Tokony hanamafy ny fepetra sy hitady vahaolana herisoana ny fiparitahan'ny aretina ny mpitondra fanjakana raha ny fanazavana hatrany. Nanomboka ny 17 novambra hatramin'ny 13 desambra lasa teo, olona 5 no fantatra fa lavon'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara, raha ny antontanisana avoakan'ny teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany. Tamin'ny fitiliana miisa 7,780 olona miisa 7,700 no voamarina fa mitondra ny valanaretina Covid-19 manerana ny nosy, ka teto amin'ny faritra Analamanga ny 1,90 tamin'izany. Manaraka azy ny faritra Vakinakaratra izay nahitana tranga 4,000, tao Iorombe ny 7,0, Antsimo Andrefana ny 17, 7 tao Menabe, Amoron'ny Maniny 8, 7 tao Vatovavy-Fitovinany, 5 tao Aloatra Mangoro, 2 tao Sofia sy Boeny ary 1 tao Antsinanana sy Itasy. Miisa 400 ny isan'ny olona sitrana raha ny tatitry ny ministera ny fahasalamam-bahoaka hatrany. Amin'izao, efa tafiakatra 4,5 isanjato ny tany fahasitranana eto Madagasikara. Hatreto, 2,7 ny tany fahafatesana eto Madagasikara vokatry ny valanaretina Covid-19. Ilalasiny amin'ny fifadian'ny oronampeo sy oronan-tsary fa ny tatitra mahakasika ny fivoaran'ny valinaretina Covid-19 iny na raha antsika teo iny fa raha araka nambarako teo aminao teo izay raha iny ny hevitry ny fitondram-panjakana naneho ny heviny mahakasika ny fivoaran'ny Covid-19 ihany koa ireo mpisehatra amin'ny lafiny fitsaboana iray tamin'ity androany ity nambaran'izy ireo fa miova endrika ny fisehoan'izany valinaretina Covid-19 izany amin'izao fotoana izao ary hiditra amin'ny 3e vague ity valinaretina ity isika eto Madagasikara ka tokony hanamafy ny fepetra sy hitady vahaolana isorona amin'ny fiparitahan'ny aretina ny mpitondra fanjakana raha ny fanazavana. Mitombo hatrany hitrangan'ny Covid-19 eto Madagasikara raha tato anatin'ny telo herinandro no jerenina. Fitombon'ny tarimarika izay mizotra makany amin'ny fidirantsika amin'ny 3e vague hoy ny mpitsabo indrindra amin'izao fisokafany sisy tany izao. Efa telo herinandro nefa hitakitanay ihany fa ho avy le 3e vague. Ny zavatra hita aloha zany sy tsapa dia le fisokafan'ny aéroport frontière dia mitondra an'le valanaretina. Mazava tsara zany izao. Raha nikatonsika teo dia tsy nisy fa vitsy raha nisy ihany azy fa zao dia tonga le izy ary manomboka be dia be mibetsaka zany. Eo zany ny constat voalohany izay tokony hisy fepetra manokana mba tsy paritahany zany valanaretina zany. Tokony hoentitra amin'ny fampiarana ireo fepetra sakana ny mpitondra fanjakana ary iroso amin'ny fanasaziana rehefa tsy mahatsapatena ny isam-batan'olona raha ny fanazavana hatrany ny trangan-javatra ankehitriny izay tokony ahataitra ny rehetra. Raha ny tokony ho izy olona efa voan'ny vaksiny efa navita vaksiny daholo ireo mpandeha tonga eto amintsika ireo nefa dia mbola mitondra ihany an'ilay valanaretina. Dikan'izany dia tsy hoe ny vaksiny no tsy mandaitra fa misy le variant zany
misy mutant zay tsy mety tsy andairany ny vaksiny ka tokony zany na ahoana na raha ohatra fa vita vaksiny azy ny tena de tokony anaja ihany an'le resaka barrière sanitaire zay natao hatramin'ny voalohany am'izao fiverenana zao 3e vague zao de au carré anamafy ny herin'ny vatantsika. Tsy taka ny teo aloha ihany koa ny fisehoan'ity valanaretina Covid-19 amin'izao ity raha ny faneho-kevitra ity mpitsabo ity hatrany. Misy ny ahitana fivalanana, areti-kibo sy ny sisa ka rehefa atao ny fitiliana dia fantatra fa mitondra ny tsimok'aretina. Endrika izay tokony anaitra ny rehetra ka anaja ireo fipetrasakana, anao ny vaksiny isoroana ny tranga misy fahasarotana na ny forme grave ary ny fanantonana toeram-pitsaboana raha misy mampanahy. Ajantsika ny makasika ny valanaretina Covid-19 iny fa lafombaovao afa tanteraka indray kosa nanatanteraka fihetsiketsehana lehibe ny pon'ny tosy tamin'ity androany ity vokatry ny fahatapahan-drano lavareny misy eo amin'izao fotoana izao. Fokotany maro ihany koa ankilany no velon'ny taraina manoloana izany fahatapahan-drano izany eto Antananarivo renivohitra. Ankoatra io, jifaina amin'ny vidiny 500 ariary ny iray bidon raha toka tapaka tanteraka ny rano eny anivon'ny pokotany eny amin'ny fokotany sasany. Antsoaraka zany ataon'ny olom-pirenena ho an'ny tompona ndraikitra isan'ambaratongany hijery akaiky mahakasika ity olan'ny fahatapahan-drano lavareny ity. Fihetsiketsehana narahana fandehorana kodiarana no naseho ny pon'ny tosy tamin'ity androany ity vokatry ny fahatapahan-drano lavareny izay niseho tatoato izay. Tsy aivina fa tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity nisy ny fanambarana izay nataon'ny ministra ny rano sy ny teo anivon'ny orinasa Jirama manakasika ny fahatapahan-drano eto Antananarivo renivohitra. Tamin'izany no nilazan'izy ireo fa efa voavahan'ny olana nisy ka verina amin'ny laony ny famatsihan-drano. Andro maromaro aty aoriana, fokotany maro no mbola velon-taraina manoloana ny fahatapahan-drano lavareny ity. Fihetsiketsehana manaitra ny tompon'andraikitra no naseho ny pon'ny tosy ho an'ny andro ny androany. Ny hetsika moa zany ny ponina no naneho ny tsy fahafaliany sy alahelo amin'ny tsy fisian'ny rano izay raha ho an'ny fokotany akany sambatra manokana efa 10 taonany maro no nijaliana rano ity. Nisy ny fampiresahana izay nataonay tamin'ny solombavambahoaka sy ny tompon'andraikitra amin'ny Jirama nandritran'izay fotoana izay. Nisy ny atao hoe vahaolana fohy ezaka izay nitanterahan'ny Jirama nandefa n'ity camion citerne ity aloha amin'izao androandroany izao zany mba hizarana rano amin'ireo izay tsy mahazo rano satria raha ny zava-misy dia tsy nandeha mihitsy ny rano efa ataontsika hoe 5 andro na herinandro izay na raha mandeha dia eo amin'ny adiny 2 eo ihany no mandeha dia tapaka indray avy eo. Misy foana moa fampiresahana izay ataoko amin'ny talian'ny rano amin'ny Jirama mahakasika ny rano ety aminay fanazana tsy zany ataontsika hoe ny vokatry ny hetsika nataon'ny ponina androany ihany izao vahaolana vonjomaika nataon'ny Jirama zao. Tonga tena toerana ihany koa ny mpitandro filaminana hisakana ny mety ho foeram-pefy izay iseho. Ankoatra ny eny tosy tsy mbola verina araka ny tokony izy ny famatsin-drano eny anivon'ny fokotany maromaro nanaovana fanadiadiana toy ny eny amin'ny mozole jifaina amin'ny vidiny 500 ariary ny iray bidon raha nambaran'ireo ponina. Zay zao manana rano Jirama fifa eo amin'ny tapa-bolana teo zay no tsy nandeha mihitsy ny rano tsy fantatra hoe inona ny antony. Izany hoe mijaly zany ny tokantrano izany hoe tsisy rano mandeha dia tsy maintsy milatra eto amin'ity fakana rano ity zany no atao isan'andro na mapaka rano rehefa hoe amin'ny fotoana fiasana fa hoe rehefa amin'ny fotoana ohatr'izao zany dia hoe anao mihitsy no milatsaka maka le rano eto amin'ity. Ohatra ny anay fotsiny zao misy 3 trano izany hoe eo amin'ny 20 bidon isan'andro zany ny rano lany satria ny zazakely tsy maintsy asana na ambany zaza dia eo amin'ny 500 bidon iray raha mapaka rano. Izany hoe zay zany ampitomboana ho valo efa ohatrina zany hoe fahitany zany amin'ny fiainana andavanandro. Manao antsoava amin'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongana araka izany ny ponina eny anivon'ny fokotany maromaro eto andrenivohitra manoloana ity fahatapahan-drano ity. Fa zavatra fantatra aloha zany aty eto dia mijaly izay vahoaka tena fijaliana tanteraka mihitsy mahazo anay isa-maraina zany efa mila 6 foana isan'andro satria tsy ampy le rano dia le olona nefa na tsy miraharaha mihitsy zany le ao ambony eo zany tsy mahalala anay mihitsy le olona aty
dia zay mba hitarainanay raha mba mety a mba ajereo zay vahoaka majinika fa mijaly tompoko tsy manana mihitsy na hoaninay ery dia jereo zao na tomobile reny zao andeha atsaka rano any ohatran'izao isan'andro no fiainanay isan'andro le vahoaka zany leo be leo tanteraka leo anty rano isan'andro ty dia atsipaina mijirama foana le izy isan'andro hoe le jirama tsy mavita le zao hoe nefa le tena tompon'andraikitra mihitsy a toatra tsisy mihitsy le tompon'andraikitra to amin'ity fireneny ity raha ny fantatra fokotany maro ihany koa no efa nisy ny fihetsiketsehana vokatra ity fahatapahan-drano ity andradrainy nimpona araka izany nitondrana vahaolana matotra mahakasika ny fahatapahan-drano lavareny eto Antananarivo renivohitra no tontosain'androany tao Toliara reny votry ny faritra atsimo andrefana ny fikoanandoha régional ny tontosany antoko malagasy miara-miainga ankoatra ny fanavaozana ny bureau régional ny antoko nisy ihany koa ny fikoanandoha entina hijerevana sosokevitra hanamafisana ny tanjaky ny antoko natasa Jolie Rakoto Mamonjy eo amin'ny sariny Bonhomme Élysée Cool TV FM any Toliary. Navitrika tamin'ny fandraisana anjara ho an'ny fameloma masiny antoko ireo mpikambana ao anatiny antoko malagasy miara-miainga ato anatiny faritra Antsimo andrefana no tanterahana androany teto Toliara renivohitry ny faritra Antsimo andrefana ny fivoriam be régional na ny assise régional ny antoko ankoatra ny fikoanandoha entina hanamafisana ny tanjaky ny antoko fiomanana sahady amin'ny fifidianana izay ho avy ka andraisan'ny antoko anjara ho entina hanomezana anjara biriky ho an'ny fampandrosoana ny firenena izao fionam-be régional izao. Mahavelombolo fa ato hafana dia hafana mihitsy ny antoko memo amin'izay toerana misy andreo mandray anjara voany aoriana amin'izao kongressy zao mazava ny torohevitra nomena ny mpikambana nomena torohevitra voalohany indrindra manafana reny nomena amin'ny toerana misy azy zany lana amin'ny eritreritra sy ny fahitana hoe makatseka reny nomena faharoa miomana sahady amin'ny fandraisana anjara amin'izay fifidianana hisy manomboka amin'ny fototany zany mandala amin'ny commune amin'ny district mahatraty amin'ny faritra. Miantso ireo mpikambana ifanolotanana ampiroborobo-ny antoko ao anatin'ny faritra araka izany ny mpandrindra régional ny antoko mba hanarenana ny lesoka ary hanatsarana bebe kokoa ny fiainan'ny antoko ho entina mitondra anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny expérience efa misy zany jerena arak'izay ninona mpandeha tsara ny antokony amena tato amin'ny faritra Toliara jerena koa ny lesoka azoana manavona azy dia zao reny nefa tsy avitsan'izay fa efa nitaona sahady nareo miara-miasa ariana miara-handinga izay fizotry ny fiainan'ny antoko raharahany antoko zay ato amin'ny faritra tsy nandritra izao fivoriam-be izao ihany koa no nanavaozana ny bureau mpitantana ny antoko ato anatin'ny faritra Antsimo andrefana ka lany amin'izany i 5 benary izay tantana mandritra ny 5 taona manaraka. Iny vaovao baka Toliara iny no entsika mamarina ny tapany voalohany isento vetivetsitsika ato anatin'ny reto dokavaritra ireto rehefa avy eo hiditra anatin'ny tapany faharoa indray. Fois plus de data pour le même prix. Avec Telma Net One Day, maintenant tu as 300 mégas au lieu de 150 mégas avec Mboul, toujours à 1000 arrières. Alors, à ce prix-là, couvre-toi de data. Tape le dièse 111 étoile 1 dièse. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique. Optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA.
Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Les fêtes en famille, des moments mémorables pour tous. Tous ces préparatifs, tant de joie, de bonheur et d'espoir à partager. Surtout, la télé qui nous réunit. Passons les fêtes ensemble! Le décodeur avec 1 mois sur Access et seulement à 50 000 arrières jusqu'au 24 décembre. Et ce n'est pas tout. Profitez de 15 jours sur tout Canal Plus pour tout réabonnement. Pour plus d'informations, rendez-vous en boutique Canal Plus. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez-nous. Taverina eto anivo ny sampana fampalalambavao atao anatin'ny tapany faharoa indray isika tompoklasy tompovavaka mbola nasananao anaraka izany hatramin'ny farany ho aviakana dionina tsy ho ela ny lalàna mikasika ny bokinombo sy ny FIB hoy ny ministry ny Atitany nandritra ny fionana teo amin'ireo mpikambana ionivon'ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka kolokolo na fanarotana kosa ataon'ireo olom-panjakana amin'ny fikarakarana FIB raha toa ka amboniny 5,000 ariary ny vola atakina amin'izany raha ny nambaran'ireo solombavambahoaka Nela Nefson. Mila jerena akaiky hoy ireo solombavambahoaka ny mahakasika ny lalàna mifeny bokinomby sy ny FIB famitaraina ireo mponina. Ny problème eran'ny Madagasikara mikasika ny resaka bokinomby io ny zava-dehibe aloha dia ny fahatsapan'ny mpitondra fa hoe misy zavatra tsy mandeha ao satria ny vahoaka no mikaikaika mba handray ohatra fotsiny aho hoe tafiditra ao agnatin'io daholo manomboka eo amin'ny délégué mpanjakana, ny vétérinaire, ny commune, ny gendarmerie. Ny dikan'izany dia tokony ho jerena akaiky ny mikasika an'io bokinahomby io zany hoe asa na lay lalàna. Za tsy dia hoe expert amin'izany fa kosa ny mahatsapa hoe sahirana ny vahoaka amin'izao fotoana zao. Ka aoka mba hapetraka mba hisy zavatra maharitra ny fandaminana mikasika an'io bokinomby io fa hatreto aloha zany dia ny mpiompiaomby no tena hitako hoe sahirana. Nitondra fanazavana mahakasika ny fanontaniana napetraka ny solombavambahoaka nandritra ny fionany tamin'ny mpikamban'ny gouvernemanta ny ministry ny Atitany Omaly Rivo. Na misy tatanambola dia tsotra voalohany ho averina hodinihana ireo texte ireo atoato misy comité technique ajoro anangona ny hevitra rehetrarehetra ary anatin'ity comité technique io dia isolotena ny sokajy sotany saiko eto so misy adinika lasa izy eriketra fa hoe tona ilika zay fa isolotena ny olona rehetra voakasika ireo bokinomby sy ny FIB ireo ao anatin'izay comité technique zay fa ny olona rehetra manan-kevitra kosa amin'izay anatsarana ny texte na anatsarana ny procédure rehetra momban'io dia anatahana andefa an'izany aty amin'ny comité technique zay araky ny fanarana dia ny secrétaire d'État ny Laverie sy ny vice-ministre ny Filipina no tena hitantana azy. Nilaza ny endriky ny kolikoly atao amin'ny zandary ny délégué sy ireo vétérinaire mahakasika ny fikarakarana ny FIB amin'ny ankapobeny ireo solombavambahoaka nandritra ny fionan'izy ireo tamin'ny mpikamban'ny gouvernemanta teny amin'ny CCI nandritra ny 2 andro. Nambarany faratoka 5,000 ariary ny vola tokony aloha rehefa mikarakara ny FIB, efa tafiakatra 5,000 sy 3 alina ariary ny vola miala amin'ny tomponomby. Antony maka vola avokoa ny zandary, ny délégué ny vétérinaire. Saingy toy izao no navaliny ministry ny Atitany. Ireo FIB zay marina toa fa miteraka eto satria
fitarenana BDV ny chef secteur dia mitaky 5,000 ariary rehefa hivarotra omby ny olona anankiray, chef hotany maka 1 alina ariary ny omby, ny chef d'arrondissement maka 5 alina ariary ny omby, ny district maka 3 alina sisa dia tsotra. Ny FIB dia 10 ariary. Ny bokon'omby le misy 4 feuillet dia 3 ariary. Le misy 6 feuillet dia 4 ariary. Le 10 feuillet dia 20 ariary. Passeport 1 ariary. Les compléments de passeport 10 ariary. Point final. Dikan'izany miankoatran'izay dia zavatra. Mazava ny amin'ny efa misy ohatra ny ministry ny aditany ny fifampiresana mahakasika ny bokon'omby izay avoaka eny amin'ny trano-pireti-pirenena. Efa misy ny fifampiresana amin'ny fampitombona ny bokon'omby ilaina mba hialana amin'izao olana tsy fahampiny ny bokon'omby izao. Ny 7,7 isanjaton'euro zazavavy tsy ampitaona dia miditra eo amin'ny sehatra ny asa ao anatin'ny distrika ny Faratsio faritra Itasy. Taremarika izay mametraka ity distrika ity ho isan'ireo mpandefa ankizivavy tsy ampitaona miasa be indrindra makaty andrenivohitra. Nambinina Ravelo Arson. Ny distrikany Faratsio ao anatin'ny faritra Itasy no manana tambony indrindra amin'ny fandefasana zazavavy tsy ampitaona miasa eto Antananarivo renivohitra. Raha ny taremarika ny 7,7 isanjaton'ny ankizivavy tsy ampitaona dia voakasika izany asan'ankizy izany avokoa ary saika manao asa an-trano ny ankamarony. Raha ny fanadihadian'ireo fiarahamonim-pirenena sy ireo mpanabe tany an-toerana no ny fahasahiran'ireo ray aman-dreny no antony mahatonga izany. Manodidina ny 12 ka hatramin'ny 15 taona ny ankamaroan'ireo zazavavy tsy ampitaona miasa ireo raha ny fanazavana. Raha ny aty ambanivohitra aza zany dia mandefa zanaka makany andrenivohitra any mahitsy miasa mbola volatsaky ny 15 taona 12 taona ary dia efa misy mandeha. Misy fetraikany aoriana mihitsy zany satria zaza tokony mbola andray fanabeazana, zaza mbola tokony tsy hiatrika asa raha izay no ilazana azy, tsy hiatrika fiainana satria ny ray aman-dreny moa no natao hiandrikitra ny zaza. Tsy misy fierana ataon'ireo ray aman-dren'ny ankizivavy tsy ampitaona mialoha ny andehanan'ny asa araka ny nambaran'ireo sefokotany iray. Dia ny anton'ny antanan'izy ireo dia izy moa tsy mangataka lalana eo amiko rehefa mandeha fa misy olona mitady izy dia tonga izy dia lasa mandeha ihany fa tsy araka le ray aman-dreny le fampianarana azy eo amin'ny tekantara tesanikeo izy dia efa miala mianatra satria tsy ampy fidiram-bola le ray aman-dreniny. Dia izay ny antony mahatonga azy hoe iran'le ray aman-dreniny mandeha makany ivelany manao fitadiavam-bola. Enjehan'ny lalàna ny fampiasana zaza tsy ampitaona. Maro ireo tetikady apetraka ho entina hiadiana amin'ity herisetra mamoetra mianjady amin'ny ankizivavy tsy ampitaona ity. Nomena fifanana manokana ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpanao gazety avy eto an-toerana. Ankizivavy tsy ampitaona izany hoe ankizivavy latsaky ny 20 taona manomboka eo amin'ny 20 taona moa zany izy dia efa misy manao iarana izay fa hiadivana amin'izay ny zavatra natao. Dia ety Faratsio no safidiana manokana satria raha anisany fanadihadiana natao dia isan'ny faritra anisan'ny tena voakasika amin'ny hoe fandefasana ankizivavy tsy ampitaona manao an'ireny asa ny tokantrano ireny ny distrikany Faratsio izay voasokajy ny asan'ny ankizivavy tsy ampitaona ny amin'ny tokantrano voasokajy amin'ny hoe asan'ny ankizy tena mamoetra. Dia hiadivana amin'izay ny nanaovana fioanana ety Faratsio. Totosa tao amin'ny distrikany Faratsio ny fankalazana ny 14 andro hiadivana ny herisetra tao amin'ny vehivavy izay nanomboka ny 15 novambra lasa teo ka hatramin'ny 10 desambra ho avy izao. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 7 taona nisy ny fanambarana iraisam-pirenena mikasika ny zon'olombelona izay niarana tamin'ny voameram-pirenena maleo tena momba ny zon'olombelona na ny CNDH. Natao omaly ny fifanaovan'ny Soly ara-pifandraisana teo amin'ny tanànan'ny Antananarivo renivohitra sy ny tanànan'ny Wenzo izay natao tamin'ny alalan'ny visioconférence. Iompana amin'ny sehatra maromaro izany ny fifandraisana eo anivon'ny rotonta toy ny sehatra ara-tsosialy sy ara-toekarena tafiditra zany ihany koa ny fampianarana eny anivon'ny université.
fiatraikany ara-ekônomika sy ara-tsosialy sy mivelatra amin'ny sehatra hafa no andrasana amin'ny fifandraisan'ny komuna Antananarivo renivohitra sy ny tanànany Wenzhou. Izany fanazavana omaly no natao teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny fifanaovan-tsony ara-pifandraisana teo amin'ny tanàna Antananarivo sy ny tanànany Wenzhou izay anisany matanjaka maneran-tany. Tafiditra ao anatin'izao fanaovan-tsony izao ny fifanakalozana ara-kevitra eo anivon'ny sehatra tsy miankina. Isy ihany koa ny fangatahana sehatra fiaraha-miasa eo amin'ireo tanàna roa ireo. Ny tena tanjon'ity fantsony ity zany dia m'initier manomboka fiaraha-miasa miaraka amin'ny partenaire rehetra ny Wenzhou izay ho antsointsika anampy ny CEA voalohany indrindra fa koa hoe anampy ny orinasa malagasy amin'ny resaka fifankalozana expertise na expérience sy ny sisa. Izy koa ny promotion en investissement zany na dia hoe avy aty an-tanàna makany Wenzhou na dia Wenzhou avy aty Antananarivo. Tsarovatsika tsara fa ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Wenzhou dia tsisy idiran'ny resaka Chinatown na resaka tsenan'ny georeriky. Zavatra samihafa mihitsy ireny satria ny vilan'ny Wenzhou dia teneniko teo dia ville anisan'ny tena matanjaka indrindra eran-tany ka ny activité an'zareo tena porté amina resaka investissement sy collaboration izay tena mila financement goavana. Izany fanazavana efa nisy ny fifanampiana ny tanàna Antananarivo avy amin'ny tanànany Wenzhou tamin'ny fiatrehana ny valanaretina Covid-19 ka nisy ny fanomezana natao tamin'izany. Noho ny amehana ara-pahasalamana dia natao tamin'ny alalan'ny visioconférence ny fifanarahana fanaovan-tsony teo amin'ny ben'ny tanàna Rotonta. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny canal Olympia ny famaranana lehibe ho an'ny Cyber Game Contest izay ahitana ny fandraisana anjara n'ireo solotena avy amin'ny faritany misa efatra fandraisana anjara ho an'ireo faritany misa efatra ireo. Ny Tekken 7 sy ny PSE 2021 no hifananana amin'izany. Rapiso no ataony famaranana ho ampitaina mivantana eto amin'ny fahitalavitra kolo. Androany no natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fifananana izay natao teny amin'ny canal Olympia, fifananana jeux vidéo izay karakarain'ny Cool TV FM. Ho fampiroboroboana ny tontolo ny jeux vidéo eto Madagasikara. Tonga nanokatra ny lanonana ny tale généraly eo anivon'ny ministeran'ny tanora, ny tale généraly ny Cool TV FM sy ireo mpiara-miombonantoka rehetra amin'ny hetsika. Niakatra eto Antananarivo avokoa ireo mpilalao jeux vidéo izay nivoaka mpandresy tamin'ny faritra efatra raha ny fanazavan'ny mpikarakara. Délégation avy any Mahajanga, Antsirabe, Toamasina sy ny avy eto Antananarivo moa zany ny plateforme ho an'ny plateforme CGC zany ny Cyber Game Contest. Dia ankoatran'izay moa zany teo ihany koa ny side tournament, misy side tournament maromaro tao tamin'ny console sy jeux mobile dia hatreto aloha zany hita hoe betsaka mpandray anjara ary hita koa hoe motivé ihany koa ny e-sportif sy ny gamer eto amintsika eto Antananarivo sy ny eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Sehatra izay efa maharisika ny tanora maro ny tontolon'ny jeux vidéo ary saika hita amin'ny faritra maro. Samy manana ny mampiavaka azy avokoa ireo any amin'ny faritra. Karazana jeux roa no ifaninanana amin'izao, ao ny Tekken 7, ao ihany koa ny PES 2021. Hitanay zany hoe mirobogobo ny e-sport ao antsika be. Moa nisy an'le CGC tanitsika be tamin'ny mois de juin teo dia ny finaliste moa zany efa hoe manao midisputé aty Antananarivo dia miparticiper zay. Izay te ampiroborobo ny e-sport ao antsika be satria hita le izy fa efa discipline efa mivoatra kokoa amin'ny sehatra mondial ary amin'ny sehatra international efa hita fa efa mahazo vana ny e-sport eto Madagasikara dia te ifanampy fandrombona amin'izay firoborobo ny e-sport eto Madagasikara izay ihany koa izay avy any amin'ny faritra Antsirabe. Voalohany indrindra angamba ny fa-passion mihitsy ilay izy efa hatramin'izay efa nilalao foana nilalao le jeu zany dia misy moa le tournoi dia azo le izy dia amin'ny solotena miakatra ny Antananarivo manao an'le finale dia izay no nahatongavany aty. Izy io aloha zany ery zalahy ty Antananarivo aty fantatra fa misy niveau fa izay koa minitsy nahatongavana aty zany mba jerevan'le différence aiza zany faritra par rapport an'le aty ampovoan'ny tany fa izay angambany. Faritra Majunga manokana moa zany le zany nisany fa tonga zany Cool TV zany tena hoe misy joueur avy any amin'ny tena misy monko zany aminay zany le
gamer dia sady le niveau koa tsy mena mitamin'ny hafa dia nandray anjara zay satria mba teany eo Madagasikara koa zay hoe ohatran'ity zany ny fomba filalaovana any Major. Toy ny fifaninanana rehetra efa misy ny fandaminana izay napetraka hoy ny mpikarakara ny hetsika. Sy moa zany fifaninanana fifaninanana ohatran'ny fifaninanana ara-panatanjahantena rehetrarehetra moa zany dia voasalitra champion de Madagascar aloha zany izay mahazo an'izay tompon-daka izay champion titre aloha zany izy amin'ny titon'ity moa zany dia l'homme à battre indray izy amin'ny saison 2022. dia ankoatr'izay moa zany dia efa misy ihany koa moa zany ny loka izay noman'ny mpikarakara avy aty amin'ny École TV FM sy avy any amin'ny tsenanao sy ireo mpanoana ny hetsika. Mandritra ny 2 andro ity fifaninanana ity raha ny fanazavana ka ho ampitaina mivatana eto amin'ny fahitalavitra Cool TV ny fifaninanana famaranana lehibe izay Oadorampitso. Nitrangana entrano ny marina teo teny amin'ny Bazarbe Toamasina tsy nisy ny raratra sy ny ainana fohy fa tranombarotra lehibe iray no lasa lavelona. Hatreto tsy mbola fantatra mazava na tonga ny firehetana fa nadadina itiny olona zany. Tamin'ny 10 ora latsaka fefany maraina natsikaritra ny fisian'ny famaizana ireo mponina nanodidina ny Bazarbe. Ity trano ity no nipiran'ilay sitroka mainty, tranombarotra lehibe iray nanana efitra lehibe misa enina ambony ary magazay misa efatra tao ambany rihana no tetezin'ny afo. Ny sampana mpamonjy fona no niezaka namaky ny hidin'ireo varavarambe saingy tsy afatra intsony ireo etam-barotra rehetra tao anatiny. Eto dia nanana olana ny commune urbaine satria misy camionay mbola eo andalam-panamboarana amin'izao fa ny sorako dindrandrindra nafahatsika maîtriser zao afo zao dia miara-miasa za zao eo ny 4 PC zareo miara-mila ny police ny sécuriser ireo entana rehetrarehetra zay an'ny tompona trano may teo ihany koa ny avy eo amin'ny pompier avy eo amin'ny port spat zany teo ihany ny adema ny fandrimbona eto avokoa zany ny asekina moa zany ny fandrimbona teto avokoa zany ny ireo tompona andraikitra rehetra anatina famonoana afo sy ny fandriam-pahalemana ny vahoaka ihany koa isorako betsaka ary ny zavatra remarque hitako dia hoe ireo toerana mpivarotana na magasin lehibe zany dia tokony hanana extincteur daholo mba amonoana afo aloha mandrapatonga ny mpamonjy voiny. Tetsy andaniny ny fandrimbona niaro ireo orinasa mampiasa entona fandrehatra izay nitoby tsy lavitra ny faritra misy ny firehetana ihany koa ireo sampana mpamonjy voiny avy amin'ny sehatra tsy miankina tsy pariahany ny afo ka hiteraka foina afo indray. Fa ny afo zany efa tena ny lelalela be le afo zany hoe nisy ihany le fataran'le hantso satria tamin'le trano koa moa zany nanany sarotra satria le trano efa antitra nisy ny firodana ny fiotsahan'ny vato ny hazo ny tôle toraka zany dia lasa nanany sarotra n'le antsony amplisin'izay koa moa le resaka gaz satria be dia be le bouteille gaz zany dia tsy maintsy namoaka an'ireny loha zay. Eo amina resaka ino moa ty le olona koa zany anisan'ny manano sarotra satria hosakananao le olona misy olona zany hiditra tantea hiditra anatin'le trano nefa tsisy aro tava tsisy aro le olona tsisy équipement tsisy protection dia manakana an'ireny dia anisan'ny manano sarotra koa sady injenao resaka afo injenao resaka famoahana olona dia anisan'ny manano sarotra ny asanay koa zay amin'izay fotoana zay voatery lasa masika zany zay mandritra fanatetarana ny asa zay ho ataonay. Tamin'ny 9 ora maraina no voafetanteraka ny afo tsy nisy ny naratra na ny ainana fohy saingy trano lehibe iray no may niaraka tamin'ireo etam-barotra voanalaina hiatrena ny fetin'ny krismasy sy ny faran'ny taona izay mitetina antapitrisan'ny maro raha ny fanazavana. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena manao fitsidiana any Athènes amin'izao fotoana izao ny Papa François ary nandritra izany no nilazany fa manameloka ireo tranga izay misy any Eropa amin'izao fotoana izao ny tenany indrindra fa amin'ny faniliana ireo mpifindra amboniny. Nigadona ao Athènes amin'izao ny Pape François izay tafiditra ao anatin'ny fitsidiana apostolika izay ataony. Nandritra ny fitsidiana izay nataony no nilazany fa manameloka tanteraka ny faniliana ireo mpitsaponenana ao Eropa amin'izao ny tenany. Tsy mety hoy izy ny tranga toy izao fa tokony jerena ihany ny mahaolona. Nagataka fiatra miasa amin'ny firenena Europeana araka izany i Pape François amin'ny hijerena ireo olona ireo. Maro ny tranga izay hitany izay tsy mety mandritra ny fitsidiana apostolika izay ataony. Nambarany fa hitondra ny raharaha eo anivon'ny vondrona iraisam-pirenena io raharaha io ny tenany.
dia izay ihany koa tompoko lasa tompoko vavy no tokoa mamarina ny fotoana ny fampalalambavao tamin'ity androany ity ankasitrahako ianao tena tokantrano naraka izany hatramin'ny farana mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Vous a présenté Nivavo. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax 1 à 1 pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.